Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray la lasana babalala no ionana amintsika amin'izao fotoanany izao a. Falebiray tena komena aminao eto androany dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramo izahao a ny aky radio a ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra ary rary soanao a hiteny hoe tonga soa eto amin'ny fotoana fahantsika mifampahery matoka fa hifampahery tokoa tsika ary tsy miala eto anao androany raha tsy mahery tsy taka ny idiranao eto a teto no ivoahanao eto androany raha mahatratra amin'ny farany ianao. Miaraba anareo izay vao tonga miaraka aminay a raha androany anao vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tena sikisendrasendra mihitsy nahatogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia maharetatra amin'ny farany raha iso fahasoavanao anao mihitsy tombono anao izany hoe andeha atory tsy araka atory amin'ny adi-tsaina ianao androany fa araka atory amin'ny saina milamina tsara, torimaso mamy a satria dia hiara atory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Hiara hifoha amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Tahiny tompontsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany raha androany vao tonga eto dia fary izay a faly be mihitsy mahitanao ary ny faniriko dia izao hoe mihoatra noho izay nieritreretinao hita no hitanao ao amin'Andriamanitra. Halleluja. Tahiny tompo a isika rehetrarehetra ny efa paketo kosa niditra voalohany androany izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra be ka dia mena tsodrano mahafinaritra ranabavy Aimé Manambotsoa. Halleluja. Avy eto France Aimé Manambotsoa niditra voalohany teto androany a dia miara-mahazo an'ity tsodrano teo amin'ny Aimé Manambotsoa nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman. Tahiny tompo a Aimé Manambotsoa ty ary ny tsodrano anao androany
ao amin'ny Jeremia 3:7-8 hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary azosehoko aminy ny arenan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ady hositraniny ianao no asehonao ny arenan'izany atao hoe fiadanana sy ny fahamarinana eme manambotsoa. Halleloia. Ary le fanasitrananao tena tanteraka, izany hoe tena fanasitranana tena tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka aminao zany raiso fa tsodrano natolotra ho anao zany raiso am-ponoana. Eme manambotsoa eto France, Tiana Rakotoarzaka eto France, Manambinitso Makrina Koety, Razana Monika Koety, Kodaleoni Koety, Maria Angela Oman, Razana Monika Koety, Tahin Jesosy Kodaniela Belzika, Razana Sylvie Koety, Kadaka Malala France, Eliana Miarniaina France, tsy akiko longa ntsony izy anao fa Eliana Miarniaina, Rodine Marie Koety, Bersava Koety, tonga soa Tsiramboaramiel France, Ferana Rakoto France, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Marina Tiana Canada, Andrina Suzel Suisse, Bersava Koety, Asany Apôstôly Madagasikara, Tahin Jesosy Lantonirina Liban, Tahin Jesosy Andoandry France, Tahin Jesosy ihany koa Artisanat de Madagasikara France, Soameva France, Ajasikapatitsi France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Razana Monika Koety, tonga soa Marie Hortensine Koety, Ajatomona Allemagne, Itody Raonso France, Angelina Diamant Chine, Marie-Joë États-Unis, Marie-Eulalie Koety, Nahashimi Mamio Koety, Noblitina France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Jesosy Noel Koety, Ajasikapatitsi France, Tahin Jesosy Erika Rak France, Angelina Diamant Chine, Angelina Drinasolo France, Angèle Pagès France, Tahin Jesosy Rantanina Marie Charline Madagasikara, Verselina France, Fabiola Zanakadapa Koety. Halleluia. Faly be mahita anareo Fabiola Zanakandapa, izy koa zay daholo nareo Tina Sirikoko Chine, Tina Sirikoko moa izy no hitondratsika anaty bavaka fanomboana androany. Halleluia. Avy any Chine, vita sinoa zany ny bavaka fanomboana androany ametrahantsika amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra, hitombo mampionina France. Zay ary no ela fandaloantsika tonga dia hivavaka ametraka amin'ny fotoantsika am-pilatan'Andriamanitra. Andao ampandrosoantsika nabavitsika Tina Sirikoko, izy hitondra ny bavaka fanomboana. Anao fitenenana Tina Sirikoko. Marabahantsika rehetra tain'i Jesosy daholotsika amin'izao fotoana androany izao. Dia atomboka antsika amin'ny herinandro vaovao indray ny fotoanantsika. Atomboka antsika amin'ny taona vaovao ihany koa ny zavatra rehetra izay ho ataontsika n'ity taona ity. Dia mba ho taona fanambinana ny eo mba amin'ny fiatahiana nisy toa ary mba ho taona zina ho antsika mianakavy. Atomboka antsika mivavaka izao fotoana androany izao. Andriamanitra, misaotra anao izay tambola zarevy ny zavatra rehetra izay nataonao anay sy mbola ho ataonay eo amin'ny fiainanay ihany koa. Misaotra sy mankasitraka anao hatrany izay amin'izay rehetra nataonao sy mbola ho ataonao. Indrindra ny fotoana izay ataonay eo an-drany dia mba hitombana soamatsara, tsy ho tapatapaka ny connexion, mba handeha ara-dalàna ihany koa. Indrindra ny mpanomponao izay torony teny mba ho teny masina no avoaka ny vavany ary ihany koa anakery aminay izany ahafahany mizara ny sakafom-panahy ho anay. Apetraka eo am-pilatananao hatrany ny androm-piainanay rehetra sy izay zaravy rehetra ataonay olombelona indraindray. Ianao no mahalala izay fetsifetsy sy pitsika ny fo any anatinay. Maro ny zavatra nataonay tamin'ny fiainanay, indrindra nandritran'izay taona rehetra ny fandimby izay. Teo ny mamy, teo ny mangidy, teo ny tsara, teo ihany koa ny mahasoa ary teo ihany koa ny mahafinaritra. Eny mety nanafotoany ny sedra ny mafy sy ny rehetrarehetra kanefa dia toa zava-poana izany satria miaraka aminao izahay Tompo ary mahatoky ny fanahinao masina hatrany
mba hirotsaka aminay, mba hanazavanay, mba nome hery sy tanjaka ho anay, ary indrindra ihany koa nome fahasalamana ahafahanay manatanteraka ny aty dia manandraikitra izay nosahanay amin'ity tany fandalovana ity, satria dia fantanay tokoa fa any aminao no misy ny fahasambarana, any aminao no misy ny paradisa, dia ny fanjakan'ny lanitra izay andrandranay eto ambony tany zany. Meo hery meo tanjaka izay ry tompo, tsy lovy fanainao masina trany izay mba ho tojo amin'izany tanjona irina izany, indrindra ihany koa tsy vilivily na ho resin'ireo fahavalo na ho azo fakapanahy ihany koa izay amin'ny zavatra rehetra ataonay, fa mba ny fanainao masina ny anazava sy any lalana izay ataonay, indrindra ihany koa mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao amin'izay rehetra ataonay amin'ity tany ity. Raha misy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, raha misy tsy mety ihany koa zavatra ataonay, dia anao tompo no ameny bango eo amin'ny fiainanay, indrindra ihany koa ireo mpiara-monina aminay, ireo fahavalonay, ireo mbola manantenanao ihany koa, ireo mbola lavitra anao ihany koa, toroy lalana izy ireo. Ianao no aka nazava sy anilo ny sain'izy ireo, ianao no aka nitari-dalana anazy ireo, ianao no aka nitondra azy ireo amin'ny lalam-pamarinana sy anitsy ihany koa izay lalana tokony aleha naiza naiza amin'ity tany fandalovana ity. Misaotra Ray Malala hoe. Halleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavintsika tiana avy any Chine moa, rahavaviny nanabavintsika Angelina Diamant. Jesosy amaly fitianao misaotra indrindra tamin'ny fandraisana anjara, misaotra tamin'ny vavaka mamy sady matsiro, dia Jesosy amaly fitia izay vitanao teto androany, dia mahery hatrany dia tahiny tompo. Halleloia. Voninahitra n'Andriamanitra, vita soa tsara ny fivadikanana roa andro izay nataontsika tamin'ny sabata sy tamin'ny lahady. Halleloia. Ny farana tamin'ny fifaliana be omaly nanomboka tamin'ny fifaliana moa dia nifarina tamin'ny fifaliana. Hita hoe tena kely ihany ilay roa andro, efa zatra n'ilay 3 andro, zatra n'ilay fiarahana mandritry ny 3 andro, fa ny fivadikanana antsika manaraka ny amin'ny alohan'ny idirana amin'ny rentrée-n'ny mpianatra indray, vita vacances, matavitavy ny vacances iny tsika, andray tsika manitsana kely na ny ara-panahy, mampitombo ny ara-panahy, manitsana ny ara-nofo, andray tsika vao izy fivadikanana 3 andro any anaty vacances zany mialohan'ny idirantsika hianatra. Zao tsika dia efa mibanjina sady ny Pasika amin'ny 22 ny volana Marsa izay ho tanterahantsika, mankalazaintsika. Mangataka aminareo j'adore aloha fa dia miraikitra sady ny aty tadotapaka, ohatran'ny tadotapaka izany fandarana izany. Ny tanjontsika manaraka zany vita ny fivadikanana janvier iny, dia ny fitandrimantsika ny Pasika amin'ny faraparan'ny volana Mars iny. Halleloia. Nafinaritra ny fiarahana, afaka jerinareo amin'ny page ao moa mba misy zavatra kely zaraina, hira teny anglisy izay natao tanaty Zoom mamaly, tena andranomasy tokoa ny nanaovana an'izany hira izany. Ary androany dia izao ny ara-panahintsika zany dia ara-panahintsika mivoaka amin'ny fivadikanana. Andao tombontsika amin'ny fanekena indray ty herinandro vaovao ty. Halleloia. Andao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty, ela be mihitsy izy ty tsy nataontsika, fa andao mba ataontsika indray ty fanekena ny groupe SLKM ty, io nanomboantsika fotoana androany. Aoriana izay dia hiditra amintsika eto ny ranabavintsika rahalahintsika Jonatana, hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra. Mino finaritra daholo antsika rehetra dia rehefa miaona. Amen.
manulutena ilay maditsana nanao teratsindrindra teo imasonamana teratsindrindra teo imasona nanara-potokoka nefa nanara-potokoka nefa zizao rasy teo ianao Jesosy anamindrisy ny fiainako efa potitrasiny mampisehoanao zava-mahagaga mampisehoanao zava-mahagaga nafanao tamilozany tenitra nafanao taminy lozy izay nitranga napandalovinao misy lelafo haireny sady tapokano atsangako ny tanako Jesosy atsangako ny tanako ho fanekeko efa natrehanao Itire yawe manulutena ilay maditsana anio Jesosy anio no anorenako ny voatiko eto anatrehanao no taminao ka voatonanao no samborinao karesinao ko indro Jesosy atsangako ny tanako ho fanekeko eto anatrehanao asandatry ny feoko Jesosy asandrato ny feoko anambarako ny voatiko anambarako ny voatiko aminao itire yaho matranomaso miantoraka matranomaso miantoraka aminao asandratra ny feoko asandrato ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminao tompo itire andranomaso miantoraka aminao efa ratsy nefa mbola tinao nefa mbola tinao silatrao ka indro mitomany silatrao ka indro mitomany matsaro farany adalana sireo ditra savakona faty antokano kotiandeto izay lasy zentsonya tiandeto izay lasy izay tsonya manao ny antso sy ny asanao manao ny antso sy ny asanao ambony akehitrinya maniry sy mikasa tompo unerako ny lasa asandatry ny feoko Jesosy ny feoko manambarako ny voatiko aminao manambarako ny voatiko aminao itire yawe andranomaso miantoraka aminao tompo itire yawe itire andranomaso miantoraka aminao andranomaso miantoraka aminao Halleluja. Nanamarika ny fandarantsika zany izy zany tany amin'ny 2019 tany nanamarika ny fandarantsika zany iry zany. Halleluja.
Tsaroako mihitsy ranabavitsika lova sotany Koety nitondra an'izy izay teto voalohany. Tena taitra be tamin'ilay an'izay izay tena nahakasika ny foko tanteraka mihitsy ilay tononkira hoe tena efa ratsy fa mbola tianao ihany. Izany mihitsy nge ry havana. Efa ratsy, ratsy noho ny ratsy, nefa dia mbola tian'ilay be fitiavana ihany. Mahafinaritra iny iny. Tsara iny iny an. Nanamarika tena nisy fotoana nanamarika ny fandarantsika teto mihitsy. Ireny hira rehetra hitanareo mandeha ireny moa hira talohaloha ireny an. Ay hira tamin'ny Batisan'ny Soameva hono izany ry. Mahafinaritra e. Nanamarika tantara daholo ireny hira rehetra henonareo eto amin'ny fandarana ireny an. Ho anay manokana izay mivady rehefa maheno an'ireny hira ireny dia misy na fotoana na olona na fotoana lalovana ohatra hoe Batisan'ny Soameva, ohatra hoe hetsika natao, ireny hira rehetra ireny dia mitory ahatsiarovana fotoana foana. Teto ny hira voalohany hono Sandola ndry Batisan'ny Rodina koa ke tamin'izany ndry ahoana ozy izy ama ny hitra teto dia nakasika naveriverina mifirisan'andro ndreo. Any toparitsika rehetra Sandola mbola tsy narabaiko ve Sandola dia any ambonimbony be any daholo an. I Kadaka Malala France, Jesosy Mandrefy efa narabaiko, Soameva France, Tina Rakotoarzaka efa narabaiko, Aja Domona efa narabaiko, Marina Tiana Canada, Tongasoa, Lovely France, artizanay efa narabaiko teo an. Sandra Kenza Grasson, Tongasoa ihany koa ianao an, fandroa izay nahitanao teto sa fanteliny Tongasoa. Fa ilay toerana misy anao mba teneno iza moa dia amin'izay mba afaka ho tadidinay rehefa ao aoriana raha tsy madiso. Hira tamin'ny Batisan'ny Fabiola koa izany. Halleloia. Zamina kamaradin'i Jesosy France, Fabiola Koety, azafady, Marie-Angela Oman, tia Marie-Angela koa izao ilay hira izany matoa izy misaotra ohatran'iny. Ida Rozmina efa narabaiko teo France, Angelina Diamant Chine, izay daholo angamba efa. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Andandry France, dia Ranoursou Olga Koety, Ranoursou Olga ireny eva tena fa Ranoursou Olga, Jesosy Noeriko Koety, Niana Mainso Italia. Ay mbola hirany izay la tamin'ny Batisa ary tamin'ny Batisanareo hitody koa Berthe Savako ary hira izay tena ke nanamarika iny hira iny an, nanamarika be ny fotoanantsika mihitsy satria tamin'izany an, nareo izay natao Batisa rehetra tamin'izany dia niverimbelona teto iny dia nahakasika anareo. Halleloia. Kadaka Berthe Sava, ohatra mahita koa ato Laurence Arakoto, Tainy Jesosy Vy, Zoko vavy matoa anareo izay tsy mahalala ary mahita azy tonga eto. Izy koa tamin'ny Batisanareo rehetrarehetra izany dia natao daholo iny e. Marie-Jo États-Unis, Marie-Angela Oman efa noteneniko teo. Tonga soa daholo. Halleloia. Izay ary no ela fa daholo tsika hiditra amin'ny toriteny. Hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto moa rahalahintsika Jonatana. Halleloia. Avy ao Allemagne. Vita ny toriteniny dia miverina tany an, mahamelabelatra. Teto ny linavo ny an'iny hira iny an, dia mampisaina be tokoa. Halleloia. Mamavaly tiana koa iny hira iny ka dia Batisanareo rehetra izany dia iny hira iny daholo no natao. Halleloia. Tahitopara raha Jonatana, anao ny fitenenana. Dia rehefa vita ny toriteniny an, verina eto indray an, mamelabelatra ny toriteny. Mino finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Jonatana, menanao ary ny fitenenany. Halleluia. Halleluia. Tainy Jesosy pasteur
dia tahiny Jesosy koa tsika tsirairay avy izay tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao a. Faly indray afaka izara tenin'Andriamanitra tondra an'izany teny zany ho antsika tsirairay avy a. Raisiko fa soavana lehibe ho ana foana ny afaka zara tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia androany tsika dia iresaka tsika sy ianao androany hoe fomba anankiray ahafahantsika sy ianao miatrika ny olana eto amin'izao fiainana izao, ary tsy hoe miatrika an'izany fotsiny fa fomba anankiray entintsika andresena ny ady. Satria eto amin'izao tany lalovantsika izao dia tsy maintsy mandalo ady tsika, mandalo ny problème misy ny olana miseho. Mandainga angamba raha tsika tonga eto milaza hoe ny fiainako dia milamina foana, fiainako dia tsy mba misy zavatra miseho izany fa tsy maintsy misy. Ary izay ny ainantsika eto mandalo ady betsaka ny zavatra miseho. Fa ny Baiboly dia mampianatra antsika hoe inona ny fomba ahafahantsika mandresy an'ireny fahavalo antsika ireny, mandresy an'ireny ady malona antsika ireny. Dia tsy ny zany ry havana malala fa ny fiderana. Fiderana dia anisan'ny zavatra ngeza be anankiray voalaza amin'ny Baiboly ahafahantsika mandresy ny fahavalontsika, ahafahantsika miatrika an'ireo adintsika ireo ary mandresy an'ireo fahavalo malona antsika ireo. Dia ndaontsika sy ianao maky ten'Andriamanitra avy hatrany manamarina an'izany teny izany hoe manahoana ny asan'izany fiderana izany. Fa tena zavatra ngeza zany ary zavatra mahery zany. Ndaonge raisiny Baibolinao hoe vakiantsika ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo dia vakiantsika aloha ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tantara faharoa toko voalohany tantara faharoa toko faharoapolo azafady tantara faharoa toko faharoapolo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nandehanan'ny Moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda ary nivavaka nataon'ny Josafata sy namonjen'Andriamanitra azy. Ary noho ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moab sy ny taranaky Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Asiria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Azez Tamara enjedy izany. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikana ho amin'ny tany Joda rehetra. Amen. Eto ry havana malala dia araka ilay vakiantsika teo izy fahavalo andeha hamely an'i Josafata. Izy fahavalo tsy anankiray no andeha hiady aminazy fa araka ilay voalaza amin'ny Baiboly teo ny taranaky Moab, ny taranaky Amona sy ny ankoatr'ireo Amonita hozy izy andeha hiady amin'ny Josafata. Dia raha dinihana zany tsy problème ray anankiray eto manoloana an'i Josafata fa misy karazany betsaka, misy maromaro ary firenena samy hafa ireo samy manana ny maha izy azy, samy anao izay anapotika an'i Josafata ny taranaky Joda. Dia hozy ilay ten'Andriamanitra teo hoe natahotra hozy izy Josafata nanoloana an'izany fahavalo zany, nanoloana an'izany olana manoloana anazy zany. Amin'ny maha-olombelona ikena raha natahotra Josafata satria misy ny olana, misy ny zavatra mampitebiteby ary mampatahotra hoe ireo fahavalo ireo tsy anankiray, tsy firenena ray, tsy firenena roa fa maro ny andeha hiady aminazy. Amin'ny maha-olombelona mampatahotra zany, mampitaitaina zany. Tsika miatrika ady, misy zavatra manoloana antsika, mitaitaintsika, matahotra sika. Ekeny zany ary tsy fahotana ny tahotra. Fa ndaonge vakiantsika ny toy ny ten'Andriamanitra, vakiantsika ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito no nandeha vakiantsika. Dia andaonge jerevantsika ny vavaka nataon'i Josafata, fanomezam-boninahitra nataon'i Josafata an'Andriamanitra nanoloana an'izany zavatra nisy anazy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema
tao amin'ny trano Jehovah teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehovah Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakany jaintrisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala eto anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho taranak'i Abrahama sakaizanao. Amen. Raha dinihantsika ty vavaka nataon'i Josafat ty, raha jerenao tsara dia manontany ianao hoe nanome tsiny ve Josafat eto hoe nanome tsiny an'Andriamanitra ve izy hoe Jesosy Jehovah zao ve manara-dianao zao hoe enjehan'ny fahavalo zao? Aiza ve Jehovah dia fahavalo an'ny firenena anankifiry indray mamely tsy rariny zao? Na hoe nanome tena hoe nymonimono Josafat tena nanome tsiny an'Andriamanitra. Fa ny zavatra nataon'i Josafat teto raha ny vavaka nataony dia efa ohatrany hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Efa anisan'ny fiderana an'Andriamanitra nataony teto. Ozy izy le vavaka nataon'i Josafat teo hoe: ry Jehovah Andriamanitra ny razana, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakany jaintrisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Zany ry havana malala, ny vavaka nataon'i Josafat dia efa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Efa mametraka an' Jehovah hoe ianao anie Jehovah ny tompon'ny fahefana, ianao anie Jesosy ny tompon'ny hery, ianao ilay Andriamanitra any an-danitra manapaka ny tany sy ny lanitra. Ndao ianarantsika sy ianao ry havana malala zany toe-po zany, zany fomba vavaka zany. Raha misy olana manoloana antsika, raha misy ady manoloana antsika, andao tsika tsy hanome tsiny, andao tsika tsy andeha monimono eo anatrehan'Andriamanitra hoe zao ve Jesosy natao mivavaka, za ve Jesosy manara-dianao any, dia zao ve aiza ve Jesosy, dia reto olana reto ve Jesosy dia miseho amin'ny fiainako daholo. Fa raha sendra mandalo ola antsika, raha sendra mandalo ady tsika, dia andao anao tahaka ny Josafat hoe Jesosy lehibe anie ianao ianao anie ny tompon'ny fahefany, anao anie ny hery Jehovah ka tsisy atahorako, fa ianao Andriamanitra mahery, Andriamanitra lehibe ianao. Ndao ry havana malala ianaran'izany vavaka izany. Fa teny ianao hoe mahatonga an'Andriamanitra hiasa zany, mahatonga an'Andriamanitra aneo an'ny heriny eo amin'ny fiainanao zany fanomezam-boninahitra anazy zany, mametraka anazy eo amin'ny toerana zany. Ndao nge vakiantsika sy ianao ny toy ny ten'Andriamanitra hoe ny fiderana izay mbola nataon'i Josafat nahatonga ny fahavalony ho resy manoloana anazy. Dia vakiantsika sy ianao ny tantara faharoa toko faha-20 ny andininy faha-20 ka hatramin'ny faha-20. Tantara faharoa toko faha-20 ny andininy faha-20 ka hatramin'ny faha-20. Dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nankohaka tamin'ny tany Josafat ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nankohaka teo anatrehany Jehovah ka ny vavaka dia nitsangana Levita taranaky ny Kehatita sy ny taranaky Korahita mba hiderany Jehovah Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Toy izany tsika ny vaky teny. Ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka ny efitra ty koa. Ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafat ka nanao hoe: mihaino ary Joda sy anareo mponina eto a Jerosalema, minoa Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambininy ianareo. Ary efa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia hanany endrim-pira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fiangonana masina raha mivoaka eo alohan'ny olona efa voamana hiady, ka nanao hoe miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka ny opy sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah otrika amelony taranak'i Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seir izay avy amelony Joda ka dia resy ireo. Amen. Zany ry havana malala, zany ny herin'ny fiderana ry havana malala. Ozy ilay teny teo hoe nidera niantso-pira i Josafat andeha hideran'i Jehovah. Dia nitoy ozy ilay vaky teny teo hoe nanao azy io, niteny Josafat hoe miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ilay tantara faharoa toko faha-20 andininy faha-20 ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo
dia nasiany Jehovah otrika melo ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seira. Teo am-piderana ry havana malala no nanodriganany Andriamanitra ny fahavalon'ny Josafata, ny taranaka Joda, ny Jerosalema, teo am-panomezana voninahitra an'Andriamanitra, teo am-pihirana. Hitako mihitsy Josafata le mihira, mikika, mihetsiketsika, mandihy, dia resy ny fahavalo. Tsy hoe nanana basy be ry Josafata, tsy nanana antsy, tsy nanana sabatra, tsy nanana vola, tsy nanana karama mercenera andeha hiady amin'reto fahavalo hafa reto. Tsy nanana miaramila be anakifiry akory. Fa inona no nasandrany? Ny fiderana no asandratry Josafata sy ireo mponiny Joda. Dia resy ny fahavalo. Lasa nandositra ny fahavalo, lavo teo anoloany zareo ny fahavalo. Ny amin'izany fiderana zany. Androany ry havana malala. Zany ten'Andriamanitra zany. Misy antony verimberina mety efa voatory matetika eto zany ten'Andriamanitra zany, fa amin'ity taona 2024 ty entintsika nomboana an'izao taona zao dia andaontsika isanao iteran'Andriamanitra. Mety heverina hoe fiderana zany ve, marina ve zany hoe fiderana zany ve dia mamoa ny olona, zany fiderana zany ve dia hitondra vahaolana amin'ny fiainako hoe, fa araky ny vakiantsika teto amin'izao ten'Andriamanitra zao firenena maro lavina alohan'izany fiderana zany. Ary voalaza ao anatin'ny Baiboly zay hoe ny Paoly sy Silasy nideran'Andriamanitra tapaka ny dify. Potika ny figadrana, rava ny figadrana no amin'ny alalan'ny fiderana. Andaontsika isanao manentana anao ninona ady manoloana anao, ninona zavatra hatrehanao, aza hoentina fimonomonomana ny andresenao an'izany ady zany. Aza fanomezantsiana an'Andriamanitra no ataonao. Fa andramo ane fiderana no andramo hiatrehana ny olanao. Dia rao Jesosy, meo voninahitra sandrato ny hira. Sandrato ny hira fiderana, ninona ireo fiderana be da be ao anatiny ao amin'ny YouTube ireo. Ianary dia eto miraha ianao any am-piasana mety mandalo ady mafy ianao sandrato ny hira fiderana. Fa milaza aminao hoe hitanao zany herin'Andriamanitra zany hiaso eo amin'ny fiainanao, hanokatra an'izany problemanao zany, andresy ny fahavalonao, anapotipotika ny varavarana eo manoloana anao. Teto Josafata firenena maro ny adiny azy, problema maro ny hatrehany, mety problema maro ny hatrehanao, mety karazan'olana maro ny manoloana anao. Fa amin'ny alalan'ny fiderana an'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no hankafan'Andriamanitra ny lalana eo amin'ny lohanao, ny hanapitehan'Andriamanitra an'ireo olanao ireo. Dia andaontsika isanao manomboka androany ho aty ambavantsika isanao foana ny fiderana an'Andriamanitra. N'aiza misy antsika, n'aiza toerana misy antsika dia andao hidera, fa ny fiderana mampatonga antsika andresy manoloana ny zavatra rehetra. Dia ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Tahian Jesosy daholotsika rehetra. Haleloia. Amen. Haleloia. Akasitraka rahalahy Jonatana. Tena mahery, za koa mihaino an'ilay izy tena mahery. Haleloia. Andriamanitra ny hamaly fitianao fa tena ilaiko zany toriteny zany. Haleloia. Mino fa narehetrarehetra koa nahery, isotra ny Jonatana tsika tamin'izany toriteny mahafinaritra be zany. Fa dia tena mampahery tokoa ary dia mbola ifampihery koa tsika anatin'ny famelabelarana androany. Haleloia. Isotra Jonatana, Jesosy hamaly fitianao dia mitombosotra mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Dolo rahampena zay mety mbola tsy narabaiko teo kodany live narabaiko Oliver, tsy haiko famaky azy fa raha mitovy amin'ilay anarana anglisy izy dia Oliver ny famaky azy, ohatran'ilay tantara kely vakiana tamin'izay mbola nianatra Oliver Twist. Ka tsy haiko na Oliver anarana anglisy amaky an'io Oliver Razafia, fa zay aloha ny amakiko azy Oliver Razafia. Zay ny voavakiko aty tahiny tompo dia Oliver, tahiny tompo Eliana, mampionina efa narabaiko teo daholo izy koa. Lovelitina efa narabaiko kosa. Na rehetrarehetra ihany ka ireo haleloia. Tonga soa daholo zay mety mbola tsy voalavako teo, vavao niova
eto France Marie Angela efa naravianarapeko teo Omanina tsisy vavaozo Samina Camarade de Jesosy France efa naraviako teo ihany koa zay daholy tonga tsoa daholy Jehovah.Jonatana tantara faharotoko fa roapolo vakitsika mahafinaritra izy ity satria zao tena mampahery ny olona anaty ady izy ny ao anaty ady azo manangan-tanana akory fa nareo rehetra zay ny tokantrano mihaino mandalo ady de tena sur mesure ho antsika rehetrarehetra zay mandalo ady ty teny ty haleloia vakiko ny tenin'Andriamanitra ny soramary dia nandeha namoabita sy ny namany hiady amin'ny Joda tamin'ny Joda ary bavaka nataon'ny Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy mamaky ilay soramanitra anao dia vakorazana hoe aika eto aorianan'le natokavany moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda dia nivavaka Josafata dia nefa rano tantara nivonjen'Andriamanitra izy haleloia aorianany vavaka tsy maintsy misy famonjen'Andriamanitra asakasaka izay tsy vavaka fa niza tonga andrafy anao rehefa mivavaka ianao aorianany vavaka tsy maintsy Andriamanitra mamonjy haleloia elo zany soramanitra andiny voalohany ary noho ny afaka zany dia avy ady tamin'ny Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita raha vakina zany io teny misy raha ikely io dia hoe mba amin'ny Amonita fa le fomba fampianatra azy koa moa zany somary asarotiny kely zany hoe tonga avany zany taranaka Moaba dia ny taranaky ny Amonita hiady amin'ny Joda sy Jerosalema anafika ny Joda sy Jerosalema ary nisy tonga nanambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafon'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao dia indreo izy ao Hazezony Tamara Enjedy izany le mpitantara ny valala misy mpitantara koa mahay ny fomba tantarana an'io mety nisy karibonetra kely mihitsy mpanjaka tena hienjana ho azy an'olona ao zany tsy tena raha ianao no mahita an'izany tena kivy ianao ry mpanjaka ny valala misy mitantara mahay hitako eto le fomba fitantarana hoe mahita olona mahay mitantara zavatra ohatrany le izy mitantara amin'io voame mampatahotra ny olona zava-misy raha ianao no mahita an'izany fa tsy tiako ahita an'izany ianao tsy zakanao no mahita an'izany zany za mitantara aminao zany anka ataoko tsotsotra mbariny tena izy any tena misy jerinan-driamihaja zany tonga ao aizy zany alao arabaitsika mihitsy alao arabaitsika zany olona vaovao zany jerian-driamihaja tsy hitako any ambony tany le anarana fa arabaina jerian-driamihaja zandry nranam-pahaverika ao zany jery tonga ao zany fa tsy hitako le anarana iza hoe iza misy any jery tonga zany tonga soa raha jery aleloia falibe zay mandray anao dia mahereza dia raha mampahery anao neto dia tokambandrera-pitso masina karbone tena zary mpanjaka tena teneniko anao fa ianao tsy nahita fa hienjanao ndanangeta zany hoe ahory zareo izy ao Enjedy dia inona ny vokatra le izy tany amin'ny Josafata andiny fa dia nahatahotra Josafata voalohany indrindra mpanompon'Andriamanitra nampivavaka be sara amin'inona afaka matahotra tsy be dia ianao matahotra tsy fahotana ny matahotra fa ny fahotana dia ny tsy mino aleloia afaka matahotra tsika fa ao anatin'ny tahotra tsika afaka mbola mino an'Andriamanitra aleloia tena tahotra Josafata fa zao no nataony izy natahotra iny ve nandeha nisotrotoaka andeha hamoy fo andeha hamono eritreritra andeha araka ny fitenin'ny taloha andeha hanala azy andeha inona ny andeha ataony raha matahotra be dia be ny zavatra ataony olona rehefa matahotra sasany mandeha misitro belona sasany tena misitrika anaty lamba sasany mandeha makany amin'ny mamany makany amin'ny dadany makany amin'ny bara tsy fantatra intsony
fa zao ijosapata rehefa natahotra dia fantany ny alehany ary zany tombontsika mivavaka izany nitahotra samy mahazo ny olona rehetrarehetra ambonin'ny tany fa tsika fantatritsika ny alehantsika rehefa matahotra tsika ryavana raha mbola tsy fantatrao ny alehanao mety matahotra mihitsy ary ianao io tonga eto fa za miteny anao misy lalanao misy tokony alehantsika eo zao ny tokony atao dia natahotra Josafata nanosika ny Josafata anakaizaka ilay tahotra ka nanatrika tsara hitady an Jehovah sady niantso andro fivadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra izy zany ny tokony atao manatrika tsara hitady an Jehovah sady niantso andro fivadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra maninona no manatrika tsara miatrika tsara hitady an Jehovah satria eo amin'ny Jehovah ny famonjena antsika ary ho hita tsy jerentsika hatramin'ny farany hoe avaiza tokoa ary ny famonjena ny zanak'Israely avaiza ary ny famonjena ny Josafata izay no nataony nanatrika tsara hitady an Jehovah izy dia niantso andro fivadikanana mahatonga anazy miantso andro fivadikanana zao tsy taty midevoly ny fivadikanana joko avy-belona aminareo mikarakara ny fivadikanana roa andro iny tsika dia mahavarina mba aty a France any ny tena neny mipetraka ny tranonay tsy dia hoe trano tolo be na le tena trano efa hoe tena any amin'ny tanàna aty amin'ny tanàna misy grande ville atao hoe 3 zay dia ao ville efa taloha be dia ao misy an'le trano efa taloha be reny vita amin'ny hazo dia renforcena amin'ny béton sy ny sisa fa ny tranonay tsy ohatr'izany ny trano ipetrahanay mba trano moderna taty ariana any mba foto-drafitrasa marina hoe aty ambanimbanivohitra fa tena teneniko anareo tao am-panomanana ny fivadikanana iny misy azany tapaka ny jironay ary le fatapahan'le jiro hafa tsy ny jiro rehetra ny tapaka fa zay rehetra mitondra courant miditra atao amin'ity fandaharana ity mitondra ny connexion tapaka misy ampahana courant zany tapaka atao anatin'ny tranonay mahavariana nefa tsy sena piditra appareil matanjaka be maninona ny mahatonga an'izy tapaka talohan'ny fivadikanana vita zao ny fivadikanana jereo raha tapaka io androany anareo mahita jiro tapaka sy mahita mpandarina tapaka eo zao androany raha tapaka io dia Facebook manapaka an'io fa tsy noho ny courant tapaka na hoe tapaka ny connexion satria tapaka ny courant fa maninona ary nisy zany zao zany izy naninona zao izy vita zao izy maninona mandeha tsara ary tsy vo zao io mandeha tsara io vao vita ny fivadikanana fa le taloha sy le tao anatin'ny fivadikanana tsy tatiny devoly dia tonga ny fanelin-gelena dia tompanaovana fandarana tapaka ny fandarantsika tamin'ny zoma satria naninona kay fa zoma maninona zoma hanomana hidirantsika anaty fivadikanana roa andro tapaka ny jiro zao fa nateniko anareo ny fantsika biloka tsy ivelesan'ny mpandrafitra zany fa mpandrafitra rehefa ivele amin'ny maro to dia tsy maintsy fantsika mahitsy any za miteny anao fahavalon'ny devoly akaiky zao fandarantsika zao fahavalon'ny devoly akaiky ty fandarana andramoka izao ty ary tsy zakany ary isan'andro raha mbola azony atao dia manelingelina sy manapaka io indrindra rehefa tsika anao fivadikanana iny nareo tao amin'ny zoom nahita tsara fa dia tapaka foana ny jiro izy angamba isaky ny 15 minutes misy tapaka 10 foana le zavatra zao izy dia milamina ho azy to satria maninona tsy zaka ny devoly ry havana zany kristianina mifadianana zany satria fantany fa voavidy teo fivadikanana io dia loza ho azy ny traka vidy teo fivadikanana io ijosafata matahotra io tsy matahotra io aoriana fivadikanana joro avelanao talohan'ny fivadikanana niatrika zavatra mafy be mihitsy zay tamin'ny lakamisy sy ny zoma hatramin'ny zoma alina niatrika problème hiditra amin'ny fivadikanana mivoaka fivadikanana zay maly tsy mivoaka tato an-trano zay hoe nandeha nitady vahaolana taiza fa zao hitanao zao halleloia tsy mody faly io tsy mody maivana io fa tena maivana tanteraka mihitsy vao avy niditra tao anaty fivadikanana avy nivoaka vao anaty fivadikanana roa andro aiza amin'izay ary le problème teo aiza amin'izay halleloia zinkery hidirana amin'ny fivadikanana tonga dia takatry Josafata hitady an Jehovah izy dia alao mifady anina daholo ny olona rehetra fa ny olona rehetra tao amin'ny baiboly tao izay nanana problème tompoka ka problème mihoatra noho ny problème dia tsy vavaka tsotra ihany koa vavaka mihoatra
dia nivavaka fivadikanana zany. Hoy Jesosy rehefa nisy marary tsy sitrany mpianatra, faonazy ny mpianatra iny tsy mba tsy nety sitrana, dia hoy Jesosy hoe iny karazany ray iny amin'ny mivavaka sy ny fivadikanana ihany mety amin'iny. Dikan'izany degré hafa ilay fivadikanana. Aza mampahery anao rehefa mba tonga ny fivadikanana amin'ny volana fin août na début septembre alohan'ny idiran'ny mpianatra iny, mba miaraha aminay ndao mba hiaraka anao fivadikanana. Efa vita aloha ny 3 andro omaly, anao 3 andro sika ny amin'ny tapatapaky ny taonany, vita ny vacances d'été moa zany. Alleloia. dia izao ny zavatra nitranga, niazo fivadikanana ho an'ny Joda rehetra izy, dia niangona dia nyveva dia niangona ny Joda hangataka famonjena tamin'i Jehovah. Eny avy tamin'ny tanàna ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. Tonga dia ny olona rehetra kosa ary feno fahavalo be dehibe fa atoko misy olona be dehibe maninona miditra fivadikanana. Alleloia. Singiramina to dia taperiny eo ary ny eo amin'ny 14 eo ary dia tsotra nefa ran'io tsy resy zany ireo vahoaka nandeha mifady anina ireo. Tsy resy zany ry Josafata nandeha nanatrika an'i Jehovah, fa ho jerentsika amin'ny tantara ary tsy avelantsika raha tsy mivata teraka ty olany te natahotra mafy Josafata. Rehefa matahotra atao hivavaka. Alleloia. Nahay tonga misy ilay olana izay mihitsy, ary alao ary tonga atao anaty fivadikanana ny olona tsy hoe efa any amin'ny any anaty vacances any sa ahoana. Afarako anao zany androany rehefa mba misy ny olana ndao mba hivady any, ndana manatrika tsara ny Jehovah. Zany ny làna ny mivavaka namany. Tsika na misy olana tsika na tsisy olana mivavaka, satria rehefa tsisy olana tsika no mivavaka dia manangona hery. Fa rehefa misy olana tsika no mivavaka dia mivoaka ny hery azontsika hatramin'izay, dia tsy misy olana tapajanona zany io. Zany no tena tsy resin'ny olana zany ny olona mivavaka. Alleloia. Andiny fadimy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehovah teo amin'ny kianja vaovao, ka nanao hoe ry Jehovah Andriamanitra ny razana hoe tsy ianao va ny Andriamanitra ny an-danitra e. Alleloia. Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra reo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra eo, tsy ianao va ny nandroaka ny mponina tamin'ity tany ty hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka namomy azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sy Sakaiza ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teo amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na ny sabatra na ny famarinana na ny arety mandrinkana na ny mosary ary hitsangana manatrika ty trano teo anatrehanao zay, fa ny anaranao no amin'ity trano ty ka hitanay aminao ny mifahorinay dia iaino anay ka hamonjy anay ianao. Alleloia. Voalohany nampahatsiahivan'ny Josafata aloha ny fahafantarany an'Andriamanitra, ny finoana ao anatiny. Andriamanitra, fa tsy ianao ve ny Andriamanitra tena izy e? Tsy ianao ve ny Andriamanitra, tsy ianao ve le Andriamanitra mafy be iny e? Alleloia. Na ianao amin'ny efitranonao rehefa ngeza be le olana dia ndana tenenao an-tranonao Jehovah fa ngamotsy ianao le tena mafy, ngamotsy ianao le tena henjana be, ngamotsy ianao le tena izy Jehovah. Fampiakarana moralina nge zany aminy, fampahirezana tena nge zany. Firenanao tadidiana iza moa io Andriamanitra ivavahana sao dia mba Andriamanitra tsy dia manahoana tokoa reo. Tsy ry amana, io Andriamanitra toriko aminao androany io, le nanokatra ny ranomasina mena io, io le nanangana ny maty io, io le nanadio ny boky io, io le nampiteny ny mona io. Alleloia. Io le nampisiny tsy misy, teny fotsiny dia nisy. Ary io rehefa le miteny dia matateraka, ary io le tsy mahay mandiso fanantenana ka miteny dia tsy matateraka, tsy hainy zany. Alleloia. Fa tsy ianao ve le Andriamanitra iny e? Hitanao hoe fijona vavombelona rehetra teneninay ianareo ireny, rehefa manana problème dia izao tenenina Jehovah, fa tsy ianao ve le Jehovah Andriamanitra? Raha tsy tadidinao ary ny tantara tao amin'ny Baiboly dia mba tadio ny fijona vavombelona nataon'ny Rado Rakotosalama, fa tsy ianao ve Jehovah le Andriamanitra Rado Rakotosalama le nanao anazy an'izao. Alleloia. Ianao ange le ohatra izao tantara eo. Vavaka ianao zany naty olana dia aza le olana ny tantaraina. Jehovah, reto avy ny problème. Zanky hono ataon'ny olona ohatrao dia ataon'ny olona ohatrao dia ajojojo raha vao tsy mahita le zavatra amin'izao hono dia jojojo. Jehovah tantaraina. Fa tsy ianao ve moa Jehovah? Le olana zany manoloana anao ianao tsy mirarahan'le olana. Ianao mitanisan'i Jehovah, fa tsy ianao ve le Andriamanitra tena tsy nisy ohatranao e? Le Andriamanitra le tany ny lanitra fitoeranao dia ny tany fitoeran-tongotrao e? Ny fofinainao mampisaraka ranomasina,
ny teninao mampihery tendrombohitra. Alleloia. Tsy le olana ny tantarainao fa Jehovah Andriamanitra ny tantarainao. Alleloia. Ozy izy 10 kondreo ny taranaka amona sy moava tantaraina am'izay le efa avina sandratra zany Jehovah voatenenina le problème to de kely le problème. Hitanareo zany fomban'ny olona manam-ponono zany. Raha ohatra mantsy le olana tonga de Jehovah izao taranaka amona sy moava va ny amin'ny tendrombohitra sery vetepeky ry zareo e. Tena tsy zany no izy, ny lalana tsy zany, ny lalana tsy zany, fa ny lalana ambarao aloha ny alebazan'ny Andriamanitra ao. Fa ho hitanao fa ohatry koa indreo ny taranaka amona sy moava rehefa ny tendrombohitra sery de ilay tsy navelanao tafian'izy rery fony izy mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nivily fa tsy nandringana izy, tsy nandringana azy. Nefa ireo izy mamaly ratsy anay ka avy androkanay amin'ny lovany menao anay. 12 Ry Andriamanitra io tsy tsara azy fa ianao Jehovah de tsy hetsika am'izao ve ianao Jehovah? Ozy ny fomba fitentsika hoe tontolo tsy mivokona am'izao maninona maty ty ozy ozy ny fomba fitentsika. De Jehovah de tsy hetsika am'izao ve ianao? Izay nge tsy manan-kery any ohatra olona betsaka reo e, izay avy amelanay e, ko tsy hitanay zay ataonay. Fa ianao fotsiny ny andrandray no masonay. Alleloia. Io problème tsy hitantsika ny atao amin'io na kely ary. Lehilahy ianao raha milaza hoe zao ny fivoakantsika amin'io a tsisy dikany io eny ataontsika an'izao de zao de zao de zao de tsy. Josafata mpanjaka, Josafata manana firenena, inona no mba firenena ananantsika? Inona no mba ananantsika mihoatra amin'ny Josafata? Fa Josafata to de nitendry. Tsy manan-kery any ohatra an'ireo olona betsaka ireo zay. Tsy hitanay zay atao amin'ireo Jehovah. Rehefa misy problème tsika, ny tombony ngeza-be ananantsika manana an'Andriamanitra de ny fitenenantsika zay tsy hitako zay atao amin'io Jehovah. Io le problème io. Tsy hitako Jehovah. Tena tsy hitako zay atao amin'io Jehovah. Fa ianao no mahita, ianao no andrandrainay, de ianao ny atokisanay de maty zany zay de maty mo velona zay de mba ianao ny tokonay. Alleloia. Ary ny Joda mba mivady amanjanany de samy mitsangana teo anatrany ny olona rehetra. Zany mahatonga ny tokantrano rehefa mivavaka daholo ny mpivady miaraka amin'ny zanany tsy azo ny problème atao ninina zany, tsy vaky ny problème zany tokantrano hoe lahy sy ny vavy miaraka amin'ny zanany samy mivavaka, samy olona pindro. Alleloia. Ny problème ho amin'ny misy io tsy azo sakanana io. Tsy fiainany ty fiainantsika ty raha tsisy problème. Tsy miaina eto an-tany tsika raha tsisy problème fa za miteny anao. Aza kivy amin'ny problème, ndana mitodika amin'Andriamanitra le fahavalon'ny problème, fanafodin'ny problème marevana. Tonga de vady aman-janany sy ny zanany mihitsy tonga de teo. Joda rehetra mba mivady aman-janany koa samy mitsangana teo an'izay Jehovah. Ary Jahazela zanaky Zakaria, zanaky Benaia, zanaky Jehela, zanaky Matani, Levita amin'ny taranaka Asafy, de voatsindry ny fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana ka ny hoe mianohy ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka. Zao ny lazain'i Jehovah aminareo. Aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fan'Andriamanitra. Alleluia. Aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo. Ekena fa betsaka le izy. Andriamanitra ke tsy niteny hoe olona tsy vitsiny ao. Andriamanitra tsy mandainga amintsika zany. Teneny mihitsy hoe betsaka ireo ka betsaka le olona, betsaka le fahavalo. Fa Jehovah niteny aza matahotra na mivadi-po na betsaka na farak'izay betsaka na betsaka zay filazan'ny olona azy. Tsotra fotsiny ho Jehovah. Aza matahotra na mivadi-po amin'ireo fa tsy anareo ny ady. Alleloia. Tsy anao zany nge ny ady esorina aminao zany le ady. Tsy anao io. Iady amin'ny ady tsy anao ve ianao? Ianao hoe iady amin'ny ady fa tsy atao anao. Alleloia. Nefa ianao no tafiana. Ahoana ary zany? Ho Jehovah. 12 raha pisy de midina iady ianareo. Fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana zizy izy. Ary ianareo hita azy amin'ny farany loha sa andrika tandrifin'hevitry Jeroela. Tsy anareo anefa no iady amin'ity. Mijanona tsara. Ho hitanareo ny amin'izay Jehovah anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po fa raha piso de mivoa iady aminy. Iady aminy fa Jehovah no momba. Zany hoe zao zany. Mivoaka iady any.
efa terenina tembelo tsy anareo ny ady, efa terenina tembelo Jehova iando anareo, terenina tembelo Jehova omba anareo, terenina tembelo Jehova amonjy anareo. Halleloia. Andiny pasivy ambe folo dia nikohaka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema nikohaka ny vavaka tao anaty Jehova ka dia koa nivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaky Kehatita sy taranaky ny Korahita fa hiderana ny Jehovah-Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Halleloia. Tao anaty vavaka tao zany, tsy le hira ohatr'izao natao manatsisedrana tompona hoe ninonino nahitranga, tsy zany. Tonga dia le ahoana morakizy le hira le hoe azotsika tao anaty fiderana maly iny na izy niaraka tamin'ile portugezy iny, nisy vahiny mantsy zay tao anaty zoma may. Halleloia. Tao anaty fivadikana nisy portugezy niaraka nideran'Andriamanitra taminay tampoka zay tao. Halleloia. Ina moa hira danse des aigles moa sa moa danse du ciel, tsy mety tadidiko mihitsy izy. Il est bon de louer Dieu koa nataonay. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Nataonay koa zany ma, alléluia. Reny zany ny hira tao niteran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Ok. Ninoni tsy ratsy akory reny izy reny a. Ninonino nahitranga Jesosy nanilanitra nga Jesosy. Tsy ratsy ilay hira fa tsy reny aloha natao tamin'izay fotoana izay. Tsy reny aloha. Olombelona fa tena tonga dia tena hoe andao hideran'Andriamanitra. Misafidy zany tsika eo. Nitsindrin'ny fanan'Andriamanitra, iza no nitsindrin'ny fanan'Andriamanitra teto? Mpidera. Halleloia. Halleloia. Matoa mpidera no nikasihan'Andriamanitra dia fiderana zany no avy eo. Raha mpampianatra baiboly no nikasihan'Andriamanitra dia fianarana baiboly zany no teo. Raha mpitoroteny ny kasihan'ny latsahan'ny fanamaso dia toroteny zany ny ilaina eo. Fa olo tenin'Andriamanitra. Aiza izy teo? Aiza moa le tenin'ny vakiko veo fa variana. Io. Olo e tenin'Andriamanitra ny dimy fahatra ary Jahazela zanaky Zakaria, zanaky Benaia, zanaky Jehiela, zanaky Matania, Levita amin'ny taranaka Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehovah. Izy daholo moa ireo olona rehetra, ry Asafa, Levita, mpidera ireo. Halleloia. Androany zany a, mpidera no voatsindry ny fanahin'Andriamanitra. Raha mpitady fanatitra zany no voatsindry ny fanahin'Andriamanitra dia hitady fanatitra ny atao eo. Raha ohatr'izay fa eto mpidera. Rehefa mpidera ny tsindrin'ny fanan'Andriamanitra dia ny fideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery indrindra izy. Mareo amin'ny baibolinareo le tapany faharoa amin'le 1:20. Dia niderany Jehovah tamin'ny feo mahery indrindra izy. Halleloia. Ary fomba maraina koa izy dia niaingana akany amin'ny efitra tekoa. Ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mianoa ary Joda sy anareo ny mponina eto Jerusalema. Minoa ho an'i Jehovah-Andriamanitra ireo dia ho tafatoetra anareo. Minoa ny mpaminany dia ho ambinina ianareo. Halleloia. Zany hoe tena eno ny tenin'ny mpaminany. Misy olona angeravana tsy mihaino ny tenin'ny mpaminany dia tsy ambinina. Tadidio fa ny mpaminany ny mpanompon'Andriamanitra, ny pastera dia solo vavan'Andriamanitra. Solo tenan'Andriamanitra. Tsy natao hivavahana akory ny mpanompon'Andriamanitra fa natao enoana. Aiza isika teo? Minoa ny mpaminany dia ambinana. Andiva iraika amby roapolo. Ary rehefa niara-nevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fihaingoana masina. Raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voamanay ady ka hanao hoe miderany Jehovah fa mandrakizay ny famindrampona. Na havariana andeha hiady teto miaramila efa voamana. Fa nisy karazana ady
endrika ady no manina. Miaramila zany toko miaramila mitana sabatra sy lefona sy zanatsipika fa mialohan'le miaramila chorale kay ny ilaina ry havana mala. Chorale, halleloia. Nanendry pira ary pira tena le sady avo feo be ry tsara feo be tsy mamalakira. Halleloia. Nanomana pira am'izay aira-pianotry pira ho an'i Jehovah mivoaka eo alohan'ny olona vao homana iady. Zany hoe ny olona aloha vao homana iady fa eo alohan'io misy mpideran'Andriamanitra. Halleloia. Hafa ihany miaraka amin'i Jehovah ty rehefa miady ady hafahafa. Rehefa miady amin'i Jehovah, rehefa miaraka amin'i Jehovah ianao mivadika ady hafahafa zany ny ataonao ary tsy araky ny fisainanao mihitsy fa araka ny fisainany. Halleloia. De zao ny zavatra nitranga. Le olona eo aloha zany hira. De zao ny zavatra teneniny. Miderahan'i Jehovah. Jehovah zany mila derainy eto. Andininy faharoa amby roapolo. Ary raha vao nanomboka nioby sy ny dera ireo, iza le ireo? Ilay mpidera amin'ny fiaingona masina. Tsy azo adino zay. Tsy hoe mpidera de mpidera fotsiny. Za miteny antsika. Raha ohatra tiatsika tena nareo tsika pira evangelika reo. Raha tena tianareo akasika olona ny hira ataonareo dia aza mihira fotsiny. Fa manana fahamasinana, manana fiainam-bavaka. Fa hitanareo zany hiranareo tonga de mitsatoka any am-pon'ny olona iny tonga de voarain'ny olona iny misy hira ngery amina tena tonga de manova fo olona. Fa misy hira ohatrany lasa any am-bavan'ny olona maivana be kisendasendra mandehandeha ho azy fotsiny satria maninona tsy amin'ny fiaingona masina. Amin'ny fiaingona masina iny ngery avana amina endrika fahamasinana be zany sady manaja an'Andriamanitra amin'ny fiaingona masina. Vao nanomboka nioby sy ny dera ireo, zany ireo mpihira manam-pahamasinana ampivavaka mpanompon'Andriamanitra voaositra. Halleloia. Vao nanomboka nioby sy ny dera ireo de inona ny zava-nitranga? De nasian'i Jehovah otrika hamelon'ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avany tendrombohitra Sera izay avy hamelon'ny Joda ka de resy ireo. Misy ady teneniko anareo tsy fantatrao zany hoe avaiza ary zany vahaolana zany. Inona ary avy taiza ary iny vahaolana iny? Le otrika teo otrika zany ny atao hoe otrika de zao misy olona miafina any anaty zoina any anaty hady izay tsy fantatry ny fahavalo de mivoaka am'izay ny otrika. Zany hoe le olona efa niafina tao mety nandritry ny alina izy niafina tsy niteniteny miandry tampotampoka be am'izay ny voan'le otrika tonga de mamely avany ariana ny fahavalo. Zay ny dikan'ny otrika. Zany hoe zany hoe miaramila na mpiady efa nataon'ny otrika atao efa niandry fotsiny, miandry kendry-toana. Ao amin'ilay tsy ampoizany ny fahavalo mahitanao hoe ry ianao fa ny otrika tsy hitany fa eo efa misy otrika manodidinao mety avany ariana, mety avany ankavanana, mety avany ankavia. Zay ny atao hoe otrika. Fa reo otrika ireo tsy avy Josafaty, tsy miaramila ny Josafaty reo. Reo ny atao hoe tafiky ny lanitra. Tonga zany de misy otrika tsy fantatrao zany hoe avaiza. Amin'ny anaran'i Jesosy hisy otrika tsy fantatrao hoe avaiza mon'ny fahavalonao. Hisy otrika tsy fantatrao zany hoe avy taiza ary ty vahaolana ty. Tsy haiko nareo mba fantatrany zany zay mivady zay menakavitra misy fotoana tratra zany misy olana de mitady vahaolana amin'i Jehovah fa tena misy vahaolana tokoa tena tsy fantatra hoe avy aiza ary ty vahaolana tena avy aiza. Ko de telefonina tsy ampozinao zany tonga vahaolana ho anao. Halleloia. Miezaka ianao vahoana ary na tonga iza avy amin'iza ary tsy fantatra hoe ny avy amin'iza. Mino fotsiny anao fa anjely iny. Misy fotoana ngetsika raha misy ohatr' zany maraiky coup de téléphone tsika to de vahaolana amin'le problème tsika. Iny ny atao hoe otrika. Iny ny otrika avy amin'i Jehovah iny. Hoy tena ohatra vao nanomboka nioby sy ny dera ireo de nasian'i Jehovah otrika. Aika ianao misy problème manomboka manatrika an'i Jehovah ty amin'iny fotoana iny Jehovah manisy otrika.
reo fahavalana ika tsy tonga fotsiny teo eo mihitsy ny toerana tiany Jehovah edivana ary eo amin'ny toerana zay tiany Jehovah edivana efa misy otrika eo manana finoana ry havana zao anao zao mieritreritra fa manderery tsisy ninona manana Jehovah Andriamanitra manomana otrika ho an'ny fahavalonao nge ianao eo ianao zao eto mbola mitebitebidobodobika io zao ny fona ahoana ary ty problème manatre tsara ny Jehovah miatrika tsara mitady an'i Jehovah ny ataonao ianao vao mitady an'i Jehovah ny otrika fa irahan'i Jehovah tany atao miafinao ny otrika iny le fahavalo tonga tsy mahalala ninina otrika fahavalo be dehibe fa ka ny otrika Jehovah fi kely aminao nga ny otrika Jehovah kely angeo miteny anareo ndray apahatelon'ny anjely tao an-danitra ao nazeran'i Jehovah niaraka tamin'ny Losifera ray apahatelony de ray apahatelony anjely tao an-danitra nivadika anjeliny Losifera vadika devoly sy satana be dehibe mamely ny olona reo ray apahatelony fa ianao raha miaraka amin'i Jehovah ny roa apahatelony mbola ao an-danitra ao tariandry Mikaela sy ry Mikaela arkanjely sy ny sisa halleloia sy ry Gabriela sy ny rehetrarehetra mbola roa apahatelony miaraka amintsika eo fa ny otrika mbola roa apahatelony halleloia ny ray apahatelony reo Moabita sy taranaiky Amona sy ny Amonita sy ny sisa reo fa ny roa apahatelony otrika ianao kosa maninona midera fotsiny vao niobo sy ny de nanomboka niobo sy ny dera tonga de voaka ny otrika de nitsangana ny taranaiky Amona sy Moaba namely ny avany tendrombohitra sera ka namono sy nandringana azy ary noho ny voaningana ny mponina tany sera de fandringana koa izy samy izy any zany hoe zao fao nono nakorotan'ny otrika zany de zany hoe samy zareo ihany no mifamonina ary Josafata mijery fotsiny maninona fotsiny tsy mijery manao fa zay le bra ohatra na fa mideran'Andriamanitra aona le tonkiry miderany Jehovah mandrakizay ny famindrapony halleloia miaraka amin'ny fiderana be ry tsy misy tahaka ny Jeso tsy misy tahaka ny olona ry mifandritaka aty fiderana be miaramila ao aoriana miderana eto aloha halleloia amin'ny fiangona masina ianao amin'io anaty fiderana vao hoe miakatra be fiderana mba hitazareo mifandritaka vao menao etipo be vao menao mafana fo be mihitsy mideran'Andriamanitra be halleloia vao nanomboka niobo sy ny dera ao am-baiboly betsaka ny olona misy olana manana n'io ady io manana ady manoloana manana n'io fomba fiady io ny fomba fiady de zao ravoravo ny fo zay izy ataony any am-piangonana foana zany rehefa Pentecoste ataontsika ravoravo ny fo miranona tokoa ka iterana ho azany nirareta aloha andiza isatranao rira amonjiza de misy mikolefaka kely zay ataontsika zay amin'ny Pasika zany niry zany tatapaka fandarana alefa asy ny Jador fa io tsy tapaka zany io halleloia alefa asy fotsiny ny Jador fa efa misy otrika miandra an'ireo mpanapaka fandaran'ireo koa halleloia de zao ny zavatra nitranga vao nanomboka nioby ao am-baiboly ao misy olona miatrika olana misafidy ny ideran'Andriamanitra ianareo Abakoka hoy Abakoka toko fahatelo aloha isotro sankely azafady tompoko aloha isotro sankely tsika azafady Abakoka toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo vakitsika azafady halleloia tongava amin'ny Pasika na mbola 50 ary tsika no tonga ato an-trano de atao zay mety ato fa tongava amin'ny Pasika zay mazoto halleloia ahitady am-panahy ianao hitandrina Pasika ara-baiboly fitahiana be mihitsy fafana mitandrina Pasika ara-baiboly zany Abakoka toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo tsika vakitsika fito ambin'ny folo zao le problème no jerentsika fa na de tsy mamontsy naza ny aviavy ary tsy misy voan'ny voaloboka ary mandisy fanantenana ny oliva ary tsy mavokatra hoanina ny saha na de vonoina aza ny ondrao amin'ny vala ary tsy misy omba ao am-pahatra andininy fahavalo ambin'ny folo mba mareo am-baibolinao fa i Abakoka ny safidy ilay fomba fiady tamin'ny andron'ny Josafata nefa izaho de mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena halleloia tsisy ninona nge zany ravany tena
tena ohatry ny olona tena farak'izay mantraka zany toerana anisan'ny tsisy ninona tsony mihitsy ny zavatra azo natenay fa ny safidy nideran'Andriamanitra izy fideranan'Andriamanitra no fiadina no safidiny abakoka tsy maty ny fahantrano maty tamin'ny fahasambarana Jesosy any amin'ny Matio 5:20 Jesosy koa ny safidy halleloia ny safidy nideran'Andriamanitra rehefa hiakatra ho any amin'ny tendrombohitra oliva izy ho any Getsemane mitoy makany amin'ny fisamborana azy mitoy makany amin'ny fitsarana anazy hatrany amin'ny famonona azy fanomboana azy teo ambony azy fijaliana ny ainga teo amin'ny Matio 5:20 hiakatra ho any tendrombohitra oliva Jesosy dia izao ny zavatra mba voalaza ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra oliva anina ny tendrombohitra oliva hanao excursion ve Jesosy hanao lundi de Pâques ve Jesosy tsia hiatrika problème izy manao an'io ary le problème efa fantatry Jesosy fa ny ainy no anefa fa inona nataony ary rehefa nihira fiderana izy zany hoe talohany nakaretsatany amin'ny tendrombohitra oliva Jesosy hiatrika problème neny Jesosy nalefa mimelony azy ny fiderana halleloia nalefa mimelony azy ny fiderana halleloia resiny hatramin'le fahafatesana le faran'ny problème Jesosy fahafatesana fa tonga dia fahafatesana mihitsy ny resin'i Jesosy satria ny lohavana fiderana ny abako malala maraparanantsika azy anga vitan'izany rehefa mifandringana ny fahavalo 20 ary no tonga teo amin'ilay fitazanana ananefitra ny Joda dia nijery olona betsaka ireo izy ka dia indreo nisy fahaty ny apatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy ampanandositra nefa zareo tsy namonina ray aza fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa n'Andriamanitra rehefa tsy anareo ny ady fa n'Andriamanitra tsy nareo ny amono fa Andriamanitra ny amono halleloia dia inona ny zavatra ndraiky ireo mifaty ny apatrapatra tsisy ampanandositra 20 ary avy amabo azy Josafata sy ny voaka ka dia nahita harena betsaka sy faty dikan'le faty tsy faty ny tiana laza ireo fa misy ray kely io fitafiana rehefa nidina teny zany Josafata dia nahita harena betsaka dia fitafiana dia fanaka sarobidy harena zany halleloia dia hoy ny tenin'Andriamanitra ka dia namabo mihoatra noho izay zaka noentana hoe raha mahazaka 100 kilao zany ianao mihoatra noho izay ny babonao 200 na 300 any amin'le tsy zaky any amin'ny fitahiana tsy zaky halleloia ary nambabo mihoatra zay zaka noentina ary atelona nanangonana ny babo fa be dia be 3 andro manangona fotsiny ary tamin'ny andro efatra dia nivory tao amin'ny loha Saberaka izy fa tany nisaorany an' Jehovah io zany nanaovany izany tany zany hoe loha Saberaka mandraka androany ajantsika eo le ady le problème nampitomany taria aloha taria nanatonana an' Jehovah aikay tsy napozina fa ao ambadik'izay 3 andro manangona harena fotsiny 3 andro manangona fitahiana fotsiny ry havako nefa rany dia zao nandeha nisaotra an' Jehovah zareo aikay io ady io afaka isaorana an' Jehovah za mitsodrano anao nareo rehetra izay mandalo ady rehetra tonga eto androany tsy ho ela isaotra an'Andriamanitra fa io adinareo io tsy apozinareo mihitsy tsy apozintsika mihitsy fa ao ambadik'io aditsika io misy fitahiana ao ambadik'io misy fitahiana ao ambadik'io misy fitahiana ao ambadik'io ary 3 andro ianao anangona verina fa faty antoka ny netim-boany fa iza moa avana no miteny aminao halleloia iza moa no miteny aminao fa mahafaty antoka miaraka amin'Andriamanitra na mandalo ady ianao mivadika fitahiana na mandalo fitahiana ianao efa fitahiana ao amin'ny devoly na dia eritreretinao fa fitahiana azy tadidiko misy acteur américain zay voavoaka ny Porsche izy Porsche 956 moa izay Porsche 356 ngamba antsika izay mahafantatra tômobila vao nivoaka ny Porsche iny tamin'ny 1955 dia nahazo anankiray le acteur américain lafo vidy zany taloha Porsche décapotable eritreretinao fitahiana fa vao nandeha tamin'izy nandeha mafy be tonga dia pasapasy tamin'ny poteau dia
maty ao amin'ny devolina de eritreretin'ny olona mitazan-davitra fa fitahiana aza de fampitehana foana fa ao amin'Andriamanitra raha fitahiana de tena fitahiana be mahitretrika fa raha ady mbola mivadika fitahiana telo andro ihany koa aleloia zany no amin'i Jehovah rary ny raha nandeha zareo de tamin'ny andro faefatra de nivory tamin'ny loasaberaka izy ray andro fotsiny ray andro ray nideran'Andriamanitra fotsiny zany ny olona tahin'ny tompo zany le avana zany mba tian'Andriamanitra ataonao aza dinao tavoaka ianao nge tonga de azo fa tavoaka amin'ny ady io na miantso an'Andriamanitra ary tena hivadika fitahiana ho anao io ady io fa zao aza dinony misaotra an'Andriamanitra zany a maireza resinao io ady io tena resinao io tena tafavoaka amin'io anao ary tena mifandritandritaka ao ny fahavalonao fa ianao mijery aza dino midera an'Andriamanitra mioby an'Andriamanitra amin'ny feo mahery a alao ny ady famono amin'ny ady eo fa ny anjaranao de mambabo andreo mandritra ny 3 andro mihoatra noho zay zakanao any noentinao ndana misaotra an'Andriamanitra tapitra ny tolotenitsika hitra amin'ny fizarana fahatsapana androany tiany kantoko rado halleloia rado akiradio inona lefako amin'ny commentaire iny no anarako ny kantoko ka raha misy aminareo maniry izara fahatsapana inona moa zany le zara fahatsapana mizara fahatsapana de mizara n'izay zavatra etretinao hoe inona nakasika anao tao anatin'ilay toriteny halleloia enonareo mivibre zany kama efa misy appel miditra zany de ndao ary tsika hiditra ary tsika ampandrosoantsika ary raha nambavitsika Eliana miary ny aina izy ny zara fahatsapana voalohany inona ary ny azonao tenenina iaina androany inona nakasika anao tainto pastera de tainto tsika rehetrarehetra mankasitraka anareo amin'n'anaty mitorotony fantena hoe mampahery de misy tean'Andriamanitra elabelalana de ny tena voaraiko andrano mezanan'izy rehetrarehetra de hoe mba hisafidy aloatra ny abakoka sy Josafata sy Jesosy hoe rehefa misy ady na matahotra de mideran'Andriamanitra fa Andriamanitra no manaotrika ho an'ny fahavalontsika fa atsika andiny de halleluia amen thank you sister halleluia be makasitraka anao zandriaina de tahin'ny tompo misaotra ny fizarana fahatsapana fa mampahery ary mahafinaritra be dao tsika hijery iaino fizarana fahatsapana fanondroany indray halleloia izy indray ary nizara fahatsapana fanondroany eo ndao ary metsika fitenenana indray raha lahatojo izara fahatsapana inona ary no fahatsapana azonao zaraina tojo androany Jesosy tsika rehetra mankasitraka anareo rahalahy aboteny fa nakasika be zany tena nahafinaritra nareo lahy samy nanindro mihitsy hoe voananomboka le hoe ary raha voananomboka nombo sy nidera de samy tena manao mafy an'izay nareo roa de tena voaraiko be hoe tena voananomboka marina tsy afaka adiny menina zany de tena nahatsiaro ny mpanompo bala hoe ndray andro tontolo ny mpianika teo tsisy famonjena de tena nakasika anay voananomboka mioby sy nidera de fa tonga Andriamanitra tena sina Andriamanitra otrika de tena nakasika ana koa le otrika hoe tena tsy andro Josafata marina fa tafika any landa satria izy zareo raha nideran'Andriamanitra tarehy matetika tsy fantany akory momba an'izay otrika fa tena hoe Jehova tena mahafinaritra loatra ny Jehova tsika halleluia tena mikasika halleluia be mankasitraka indrindra andralatoditsika tao anatin'izay halleluia mahafinaritra fa maromaro nareo ny zara fahatsapana ary ampandrosotsika indray manaraka mahafinaritra be mahita sy mahita anareo mizara fahatsapana dao ampandrosoantsika indray olona hafa tsy de piditra matetika eto fa raha izytsika pifaliana be mihitsy izy androany aso aloha ao ary ampandrosoantsika ny anabavitsika andro kely voatra ny ratsiratsy ny connexion.
andry kelyntsika. Ampidirintsika ary ny ranabavitsika nambinina izara-fahatsapana izy androany. Inona ary ny azonao zaraina androany nambinina? Tain'i Jesosy tsika rehetra dia tain'i Jesosy pastera makasitraka nanome fitenenana. Tena nakasika be anahy ilay fampianarana androany ianao izany kay rehefa hoe tojo ny olana ohatran'izao hoe olana be ohatr'izao dia tsara ny mahafantatra an'i Jehovah izy ary Jehovah ilay ametrahanao an'ilay olananao dia avy eo miderana azy fa tsy voatery tonga dia hoe hiteny an'ilay zavatra ilay olana manjady aminao iny satria iny tsy maintsy mahafantatra Jehovah iny dia tena nakasika be anazy le zareo le otrika teo tena nanontany mihitsy hoe iza ary zany reto otrika reto, iza le otrika dia voavaly moa fanontaniana valy pastera hoe otrika natao Jehovah tafika ny lanitra le otrika le nanafika an'ilay fahavalo dia mbola teritaina ihany koa Jehovah-Andriamanitra tamin'izay. Alleloia. Ohatra somary ratsiratsy ny connexion antsika rehetrarehetra izany ohatra somary nasian'Andriamanitra mainao zay nasian'Andriamanitra otrika nanampy an'ny zareo dia mavero zareo samy zareo fahavalo ihany koa mbola niady mifandritaka teo dia tena hoe aleloia be dia raina Jesosy fa tena tsy nanao ninninona mihitsy ny zanak'Israely fa tena hoe Jehovah-Andriamanitra no nandray an-tanana dia tena voakasika be mihitsy voaray hoe tena afaka tena hoe tsy manao ninninona marina tokoa izany ianao rehefa tena hoe mametraka Jehovah-Andriamanitra ao ambony dia izy no tena hoe mandray ny adinao dia makasitraka tamin'ny fampianarana dia raina Jesosy ny amin'ny teny izay nomeny. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Makasitraka indrindra ny nambininatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Mbola misy ve ao azo jeritsika sao dia mbola misy appel ao zay. Mbola misy ray mbola misy ny fotoana. Alleluia. Raha ampidiritsika dao izay zara fahatsapana rehetrarehetra. Ampidiritsika indray ranabavitsika Rodriguez avy any Arabia Saodita izara fahatsapana. Inona ary ny azonao zaraina androany Rodriguez? Alleluia. Mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia mankasitraka anareo miraharaha tamin'ny poroteny tena hoe mahakasika be. Dia na zany tena nakasika be anahy dia hoe rehefa manana olana tsika dia tsy tokony ilay olana tanisantsika fa ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ka rehefa tanisa fahalebiazan'Andriamanitra tsika dia mahay manaleso ho azy ilay olana eo amintsika dia zay tena nakasika be dia mankasitraka voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireny ihany. Alleluia, amen. Alleluia, alleluia. Mankasitraka betsaka indrindranao ranabavy Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manaraka namaly fitianareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo. Alleluia. Fa tena ilainay tokoa ny fizarana fahatsapana avy aminareo. Andriamanitra manaraka namaly fitia anareo tsirairay avy. Andao ary tsika hanao hira anankiray. Natiritytsika dia hivavaka sy hivavaka ho an'ny toriteny. Nisy hira rehefa nomaniko eto fa ohatrany hoe tiako atao hira fidirana tonga dia fandresena. Alleluia. Inona mampionona ny hira fidirana mifandraika amin'izany fa mampionona momba mpanorirana eto isan'andro inona izany zao ny hira tokony fandray amin'ilay toriteny ty raha fidirana tonga dia mandravasakana. Ao moa ilay hira mandravasakana iny fidirana mandravasakana zao iny ataontsika. Alleluia. Satria izay mihitsy ilay toriteny teo. Neka hira somary mampahery ihany fa tsy dia tena ao amin'ilay mampahery amin'ilay eritreretina. Izay no ataontsika tirity. Ao anaty tirity-tsika dia hiditra avy hatrany hivavaka dia hivavaka ho an'ny firenena dia hamarana ny fotoana. Alleluia. Mety aminareo ve izay ndao ary lasa ary tsika. Alleluia.
fiderana mandravasakana lasaritsika. Tsika rehetra ianao le misy problème misy na efa alazany andro mitsangana ao oravahina amin'ny sakana. Halleluja. Oravahina amin'ny fiderana ny sakana. Halleluja. Ila fiderana mandravasakane, ila fiderana mamapaturane, se maennu ase ia manna uwe, se le fiderana mapahere, ia gizi itanura, aya mandeni, larabe, embe, uchabe, alfa, iberanteso, ia gizi itanura, aya mandeni, larabe, embe, uchabe, alfa, iberanteso. Você olha nos observa. Famandi, famandi, amini funai, amini sanai, amini nai, uderane tukanai, sasere famke, sasere famandi, amini funai, amini sanai, amini nai, uderane tukanai. Halleluja. Uitindaku santari neto tani ile fiderana chimchana ratena dantani Bwana pea ni kuku uitindaku santari neto tani ile fiderana chimchana ratena dantani ia gizi itarura aya mandeni ladabe embe uchabe alfa iberanteso sasere famke famandi amini funai ina famandi mitsena wawa amini uderane tukanai sasere famke famandi amini funai amini sanai amini nai uderane tukanai. Halleluja. Bravo chama vida, olha ele foi mami ontem na Maria. Saco até na Maria, baby. Vai Jesus. Sotranao zay Jesosy tena voarainay afatra androany mba hoatrehanay amin'ny fiderana sy ny fiompiana mafy ny anaranao Andriamanitra ny olana zay lalovanay Andriamanitra sotra Jehovah.Jonatana. Io ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona zay mandalo olana amin'izao fotoana izao mba hamakivaky ny taolany sy ny nofony izany toriteny izany, mba hamakivaky anatin'ny adohany, anatin'ny fony, anatin'ny taovany sy ny taolany sy ny nofony sy ny ozatra rehetrany izany tenin'Andriamanitra izany. Ka manomboka androany Andriamanitra dia manapa-kevitra izay fa hoatrehanay amin'ny fiderana sy ny fiompiana mafy ny anaranao ny problemanay. Izy ireo no hajanona eo anoloanay Jehova. Tsy anay io ady io fa anao. Ianao le Andriamanitra lehibe, le mpiady mahery, le Andriamanitra tsisy tohanao, matoky anao zay. Matoky anao zay.
misandrat'Andriamanitra raiso ny fiderana dia raiso ny fandresena raiso ny voninahitra fa anao zany sotr'Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay dia raha laza sotrany eo anao fa tena nahery izay androany ary aza velanao levona ty anatinay izany teny izany fa tahio Jehovah-Andriamanitra mba tsisy anaisotra fa tena hoe amoa avy zato eny aty anatinay ho fiainana mandrakizay jereo zay rehetra tonga teto androany Andriamanitra dia meo azy zay reny folo mihoatra lavitra dia takan'izay nahazo ny ainany Josafata dia amaby mihoatra noho izay zaka no entina mihoatra lavitra noho izay neritreretinay sy nandrandrainay Andriamanitra no voarainay amin'ny alalan'ny teninao fa ny teninao dia fiainana ary ny teninao ane ho tonga nofo tsapain'ny tananay ny vokatry ny tenin'Andriamanitra androany misaotra Andriamanitra tsy toa dia visy-satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izay teny izay nitoriana teto azy amin'ity androany ity misaotra Jesosy malalo halleloia amen ivavatsika ho an'ny firenena ndao mpandrosika na vavisika Suzel ivavaka ho an'ny firenena tany tompo Suzel anao ny fitenenana tany tompo pastera dia tany tompontsika rehetra dia mbola hiaraka hivavaka isika mbola misaotra anao izay Andriamanitra iray ny tsara indrindra mankasitraka anao izay Jehovah-Andriamanitra satria mbola tanteraka somatsara indray Jesosy ny vavaka fiambenana androany misaotra Jehovah-Andriamanitra satria mbola tantananao tamin'ny tananao mahery ny koneksionay tantananao tamin'ny tananao mahery ny fitaovana rehetra izay nampiasana na tanteraka izao vavaka izao Jesosy ka tsy tapaka ny fandaharanay fa tena mbola tanteraka sy vita somatsara hatramin'ny farany Jehovah-Andriamanitra ary tena mbola nahazo fampaherezana avy aminao izay tsirairay avy izay nanatrika izao fotoana izao mankasitraka Jehovah anao ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay misaotra Jehovah-Andriamanitra satria mbola nampianatra anay indray ianao androany nampianatra anay ianao Jehovah-Andriamanitra na dia ninona olana manoloana anay ninona Jehovah-Andriamanitra fahavalo sy ady atrehanay Jehovah dia nampianarinao izay androany tsy hifantoka amin'izany ady izany fa hifantoka aminao rery ihany hibanjina anao rery ihany ahiantso anao na dia ao anatin'ny ady aza ny ao anatin'ny aretina aza Jehovah-Andriamanitra ahideranao ahianome voninahitra anao ahianandritra anao Jehovah misaotra betsaka Jesosy satria indraindray tokoa izay Jesosy dia tena hoe rehefa manoloana izany olana izany izay sy ny aretina maro samihafa ny ady maro samihafa Jesosy dia miondrika ao anatin'ny olana io tsisy hery tsy manana hery koa ary izay na dia hiantsona ny anaranao na dia hivavahana aminao Jehovah-Andriamanitra ny olana fa androany izay Jehovah dia nampianarinao indray izay tena hoe hibanjina anao nampianarinao izay tena hoe tsy eritreritra izany olana izany fa tena hametraka izany tanteraka eo am-pelantananao tena hoe hatoky anao tanteraka Jehovah tena hifantoka aminao izahay hifantoka amin'ny fiderananao izahay satria tena zava-dehibe loatra eo aminao izany fiderananao izany satria Andriamanitra tena tia fiderana ianao Andriamanitra mihevaeva eo ambonin'ny fiderananao Jehovah dia misaotra betsaka fanahy masina ny amin'ny tolotsaina nomenao amin'ny mpanomponao izay mitondra izany teny mamy izay ho anay tsirairay avy indray tena nampahery anay tokoa ny teny Jesosy ary androany izay dia mangataka anao mba tena hoe hitahiry izany teny izany eny anatinay tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra mba tena ompiany mpakatoa izay tena fa tsy ompiany mpanadino ao kanefa nay masina tena hoe tena hitoetra ny anatinay izany teny izany tena hiasa eo amin'ny fiainanay izany tena piarina eo amin'ny fiainanay izany tena ahideranao izay miandrom-piainanay rehetra Jehovah ahafahanao tena miasa eo amin'ny fiainanay ahafahanao tena mandrava ny olana rehetra eo amin'ny fiainanay ahafahanao tena hoe manova ny olana izay miseho amin'ny fiainanay ho lasa vahaolana Jehovah dia mankasitraka ny amin'ny teny mamy Jesosy dia androany izay raha hitondram-bavaka ho an'ny firenenay Jehovah-Andriamanitra tsisy miafina aminao firenenay Jesosy maro tokoa ny olana izay menjata eo tena hoe firenena farany mahantra anisan'ny mahantra indrindra-tany Jehovah-Andriamanitra tena betsaka Jesosy tsy voatanisa ao Jesosy malala ny tsy fandriam-pahalemana ao ny fahantrana lalina ao ny aretina maro samihafa ao ny asan-dahalo Jehovah-Andriamanitra ao ny fisolokiana Jehovah maro dia maro tokoa izy ireny Jesosy malala tena reraka ny malagasy Jesosy tena miondrika ny malagasy Jehovah-Andriamanitra androana dia mangataka anao Jesosy tena hoe aoka anao anisy
fifoazam-panahy lehibe ao amin'ny Madagasicaranay io. Jehovah-Andriamanitra aoka mba ho tanteraka amin'ny Madagasicaranay izany teny izay renay androany izany. Tena hoe aoka mifanenao masina tena hiasa amin'ny tsirairay avy amin'ny malagasy tsirairay avy Jehovah. Tsy hiondrika amin'izany olana izany, tsy heritreritra an'izany olana izany, fa hibanjina anao Jehovah. Tena hoe hijery anao, tena hoe anaiky anao ny sitraponao, tena hoe anaiky ny ara-dalana aminao Jehovah-Andriamanitra. Mba ahafantananao miasa ao amin'ny Madagasicaranay io, mba ahafahanao manohitra izany fahantrana lalina izany ao anatin'ny Madagasicaranay io, mba ahafahanao Jehovah-Andriamanitra tena hoe manova ireo olana rehetrarehetra ireo ho lasa vahaolana Jehovah. Izany angatany aminao Jehovah-Andriamanitra. Izay Jesosy dia mbola manantena foana fa handray andro any mbola hoe tena hiova izany Madagasicaranay izany, tena ho sambatra ny vahoaka malagasy Jehovah-Andriamanitra. Mangataka aminao koa izay Jesosy mba tena hiasa ao anatin'ireo mpanomponao tsirairay avy, indrindra fa ireo izay miezaka manangana ny fahamarinana ao anatin'io firenena io Jehovah. Tohano ny herinao izy ireo, tohano ny fanahy masina avy aminao izy ireo, aiza velao kivy, aiza velao ketraka, ary aoka Jehovah-Andriamanitra mba tena hiaino azy ireo tsirairay avy any an-danitra anao Jehovah. Misaotra Jesosy raha mbola afaka nanandratra izany vavaka izany teo am-pelatananao izay Jesosy. Jesosy mbalalo raha andeha atory izay tsirairay avy rehetra dia aoka ny fanainao masina ny tena hoe anome toromaso aminay tsirairay avy, ianao miasa mangina any anatin'ny sainay lalina tsirairay avy ao anatin'izany toromasonay izany Jehovah. Dia raha indray misy aminay rehetra Jesosy malala mety efa miatrika ny tontolo andro amin'izao fotoana izao, dia anao any Jesosy no tena hoe ameny ny tontolo andron'izy ireo, anao fanahy masina tena hoe hitari-dalana sy hiara-dalana amin'izy ireo mandritra nyity tontolo andro ity, tsy hamelan'izy ireo rery ianao Jesosy. Aiza vela ho izy diso anjara izay rehetra tsirairay avy ny teninao teto Jesosy, aoka ny fahasoavanao sy ny fanondram-ponao mba hialoha lalana anay tsirairay avy amin'izay misy anay tsirairay avy Jesosy. Dia misaotra Jehovah-Andriamanitra ny deran'ny laza ny voninahitra teo anao rery ihany mandrakizay iray io. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Suzelle taminatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Ilaintsika vavaka ho an'ny firenentsika. Halleluia. Jesosy amaly fiteanao dia mitombotra mitombo fahasoavana hatrany. Misaotra Suzelle, misaotra Jonatana, dia misaotra ihany koa any Tina sy Rikoko tamin'andray anjara rehetra androany. Dia misaotra na rehetra koa tonga niaraka taminay teto. Raha tsy tetinareo nangingina rery teto izay, ary raha tsy tetinareo dia votsitra ho azy fotsiny izany teny tokony hampahery anareo izany. Ka misaotra anareo dia tahiny tompo. Tapitra ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'ireo lanitra Jesosy ary tahiny tompo samy verenana somatsara zao tsika dia rapitso miorety rapitso amin'ny 7 ora alina ihany dia tahiny tompo daholo ary akiradio point radio 12345.com ahafahanao mihaino ny japeo akiradio mandeha andro amin'ny alina misy tezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny 7:70 maraina amin'ny ray amin'ny 7:70 ora alina. Tahiny tompo daholo dia maheresitsika rehetrarehetra. Halleluia, amen.